Tontolon'ny fampianarana kosa iverenantsika isan'ny nilaza fa hitondra ny etaetan'ny mpampianatra frame eny anivon'ny fitondrana mahefa ny solombavam-bahoaka voafita ao anatin'ny boribory tany fahadimy teto Antananarivo renivohitra. Andriamatoa Naivo Raolidinina nisy tokoa ny fihaonana teo amin'ny rotonta nahafahan'ireo mpampianatra frame mitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fitakiana izy ireo. Ny ao anatin'Andriamatoa Naivo Raolidinina amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny Madagasikara sady manelanelana amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana, fitondra tenin'ny vahoaka sy mpandray feon'ny vahoaka azy ny delegasiona nahitana ny solon-tena frame izay nitarihan'Andriamatoa Randrianjafy Elidio Omaly. Tao anatin'ny fitarainana nentin'ny frame manana ahafantarana fa nisy ny tsindry azo lena nianatra tamin'izy ireo sy ny fialan'ny fitondram-panjakana ndraikitra amin'ny fitarainana izay nataon'izy ireo. Tsotra anankiroa ihany dia hoe recrutement mpampianatra frame rehetra maneran'ny Madagasikara dia fidiran'ny mpianatra maimaimpona amin'ny sekolim-panjakana. Ny mpampianatra frame moa iarantsika mahafantatra fa vahoaka malagasy. Amin'ny maha-vahoaka malagasy azy misy zavatra tsy mety tsapatsika teto amin'ny firenena mahazo any mpampianatra frame ary amin'ny maha mpampianatra frame anay kely karamaky tsy ampy ny herinay miaritra amin'ny zavatra nataon'ny fanjakana anay izay mpampianatra frame. Laza fa tsy amboan-draikitra Andriamatoa Raolidinina Naivo amin'ity raharaha ity ary tatitra ny etaetan'ny frame any amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Vonany andray izay volavolan-dalàna ahafahana manome lanja ny zon'ireo mpampianatra frame ihany koa ity solombavam-bahoaka voafita ao amin'ny boribory tany fahadimy ity. Ny mahasolombavam-bahoaka Madagasikara ny tenako moa nangataka fihaonana tamiko reto eo amin'ny bony fikambanan'ny frame ireto dia kaka ihany ny tenako raha naretsinina izay solombavam-bahoaka rehefa niretsana tamin'ny solombavam-bahoaka mahafy zany hoe miteny nitalian'ny kabinetra ministera amin'ny fampianarana hoe any amin'ny solombavam-bahoaka mandeha fa tany iny nanapaka an'io ka eto zay dia milaza fa raha vety aminay manapaka an'io dia lefaso le volavolan-dalàna fa natelo hetsy ary ho alaina satria zany tao nitaky ny solombavam-bahoaka dia ho lanina izy lalàna mety atonga seka tonga eto zareo mitondra ny etaetana mitondra fitarainana. Ny tanjon'ny solombavam-bahoaka Raolidinina sy ny fikambanana izay tarihany dia miaro sy manasoa ny vahoaka ary mitondra ny etaetan'izy ireo eny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny tompon'andraikitra isan'isany ao anivon'ny gouvernemanta.